Lasciai l'acqua caraccaina di uva su. Retrouvez tout. Tsy zavatra hoe tsara atao ary mipetraka sy mitombona na hoe apetraka sy apetraka mihitsy zany eo am-pelatanan'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka. Araka ny ambarako ombenombeny ny fandaharantsika dia tsy hoe manohatra an'izay mety ho finoan'ny hafa amin'ny alalan'ny hoe kristianina izy na tsy kristianina, silamo izy na tsy silamo, fa ny zavatra iraisan'ny rehetrarehetra na finoana inona dia misy ny nanamboatra an'izao tontolo izao na le hoe Dieu créateur, le Andriamanitra manamboatra, le Andriamanitra mandidy sy manapaka ary tompon'ny fanapahana rehetra amin'izay zavatra atao sy ny sin'izao tontolo izao. Ka dia apetraka aminy fandaharantsika amin'izao andro alahady fahafiry moa androany fa 4 sa 5 aogositra mitatao vovonana aty aminay dia mbola mafana ny andro ary mahatratratra any amin'ny 7 degré ny any Madagasikara ny tsy fantatro. Ny any États-Unis amin'izao ora izao mbola vao maraina angambany amin'ny raha misy de misy amin'ny 4 maraina na amin'ny 5 maraina amin'ireo namana any lahady zany moa sarotra ihany ny fo maraina hoe hanenjika ny Guy Fleury, ianao ny Guy Fleury, ohatran'izay koa reto namantsika ny Canada, ny any Australie angambany no tsy fantatro hoe efa mety amin'ny 7 hariva amin'izao ora izao. Tsy raha fantatritsika fa misy mpanaraka tsika nahatrany amin'izany Australie any amin'ny sisiny an'izany raha tonga hatrany aninona moa ty Egypte ny tenen'le namako anankiray teo zay any Canada any maromaro isika amin'le anina teo. Tsisy saorana raha matoanitra raha Samson Azadino ny manao ny abonnement tsika ato amin'ny YouTube
Tsy hafenona fa fanatsara be niany nisan'ny olona manaraka amin'ny YouTube sy manaraka amin'ny Facebook satria raha tena marina ato amin'ny YouTube zany ny olona ohatrany hoe mitady n'le discrétion kokoa satria tsara fantatra ihany ary tokony ho fantatry ny rehetra fa ity fandaharana ity dia fandaharana ny tena mpanaraka azy dia ireto antsoina hoe majorité silencieuse, zany hoe le olona tonga izy hihaino zavatra misy fanadihadiana, misy fotony ary misy lôjika kokoa nga fa tsy hoe isaky ny mandeha eo de tsy arakaraky ny comme je disais à une personne hier hoe ny tena olana aneo ny probleman'ny mpanohatra de zay mijoro rehetra de eritreretiny mpanohatra ary ny mpitondra koa de ohatran'izay zay mijoro rehetra de eritreretiny koa ho mpanohatra ihany koa. Ka ny mpanohatra zany de eritreretiny ho favaly daholo, eritreretiny ho mpitondra daholo na de hoe misy zavatra tokony ho ifampiresahana raha amin'ny zavatra hafa. Bon, tamin'ity herinandro ity zay le diesel-tsika manko, enga madana ohatran'izany tsika de aveo tsika manomboka mahay mafimafy aveo zao iresaka kely de kely tsika momba ny gouvernemanta fa resaka lavalava tsika am'ty le resaka hoe mpamadika ara-politika ity. Zao ny gouvernemanta aloha no resahantsika voalohany. Tazana ianao zany mijery an'le gouvernemanta ianao dia ny ankabeazan'ny olona rehetra ary tsy hoe mampagaga fa mahita ianao zany hoe azafady fa manomboka mahay fanadihadiana politika ireto malagasy reto. Tonga dia isakiray zay moa zany avy any amin'ny faritra avaratra mihitsy no miantso zany hoe aina, ahoana ity gouvernement ity fa ohatrany toa lasanareo mazangà daholo ny toerana rehetra ny ankabeazany. Za moa zany tsy mbola nahita tsara hoe ahoana tokoa na ahoana fa rehefa mivoaka le izy dia maro tokoa aloha misy olona roa telo ny avy any Majunga amindreo. Tsy midika inona zany maninona kosa aho raha par compétence le izy maninona no atao an'izany ho aho. Zao izy no lazaiko anao bainina. Rehefa olona any amin'ny faritra manao anao hoe bainina de olona akaiky izy zay. Donc tsy handainga amiko izy. Jereny tsara le izy de zao no lazaiko anao hozy izy. Mampalahelo hozy izy zay zanaky ny faritra. Ahoana ho ahy? Inona no tena olana anao? Hitanao hozy izy mba ministera tena hoe tena tokony mba zanaky ny faritra indray no mitantana azy. Dia ny banky centrale zany. Tokony mba zanaky ny faritra mba lohany eo anatin'izany. Fa inona tena misy ne hozy izy le colonisation. Mba tsy lazaiko hoe misy le hégémonie hozy izy ana haut plateau. Banque centrale, finance, rehefa toerana ka misy ny vola sy ny azo andaminana ny rehetra hozy izy lera namana ohatra latran'ny olona akaiky an'le rony daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra daholo ny olona. Tsy hoe mpitondra daholo fa mpitondra daholo. Dia ny tena hoe mpitondra dah
ary io inamovible. Tsy mandeha nerbaine za ministère amin'ny finance zany ozy. Zany mahatonga ny volume totongana isan'andro satria tsy mahay ministry ny finance. Za tsy mbola nikritika na nanao observation ny ministry ny finance na indray mandeha ary. Fa rehefa nenoko kosa le parcours akademika an'le madame, ny formation an'le madame, ny cursus an'le madame, takan'izany koa ny ministry ny travaux publics, tena mialatsiny aho. Tsy haiko mety misy adino angambany tamina nonana ny CV-any na tany amin'ny voalohany koa mety hoe mba vehivavy ministry ny finance de taraiky tao am'le hoe genre sy ny karazany. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai, qui ne parle pas, qui se fait petite. Mais tout compte fait rehefa nijereny ty zavatra, nalalinina tokoa ty zavatra, cela ne fait pas d'elle. Cela ne fera pas d'elle une ministre des Finances qui est vraiment, vraiment, vraiment très technique. Misy ary ao anatin'izany atao ministère amin'ny finance zany olona midiriger ny finance et économie zay raha tsy diso aho. Tsy maintsy manana principe mazava tsara mihitsy hoe ity olona ity ve inona ny politique financière entiny anavotana an'le firenena fa tsy hoe ibudgetisena ohatran'izany fotsiny, tsy ao aminazy zany fa misy ny direction ny budget na secrétaire d'état ny budget zay raha tsy diso aho. Ary raha tsy misy zany tokony ho hisy mihitsy. Fa ny stratégie financière rehetrarehetra hanamafisan'orona ny oui voilà argentier, hanamafisan'orona n'le capitalisation le franc, le ariary malagasy. Ny ministry ny finance manao an'izany politique zany. Efa na eo ve tsika na indray mandeha fotsiny ara hoe ino le ministry ny finance nanao intervention hiteny hoe hiala amin'ny monnaie flottante tsika na hiditra amin'ny parité fixe tsika na hanao politique monétariste tsika na tsy fantatro na inflationniste na déflationniste. Tsy mbola nahaino an'izany ianao na indray mandeha. De ohatrany lasa voasariky ianao hieritreritra fotsiny hoe tsy nianarana ary izy koa iza no ahaizana izany. Nefa tsy possible mihitsy ny hoe tonga eo amin'le poste izy de tsy ho hainy zany ao anatin'ny efa hoen'ny taona izy zay ny tao. Plus que le premier ministre. Parenthèse zany, inamovible. Ity ministre amin'ny finance ity. Nefa raha misy ny département tsy mandeha indrindra, ary efa nikreuzena ny zavatra mitranga ao, de misy zany fianakaviany zany PDG zany ao. Misy an'izany mpiandraikitra ny momba ny recouvrement fiscal zany ao. Zay fampirairafozana amin'ny zanak'izany PDG zany. Zany hoe io ministry ny finance io zany an'izany hoe zany olona hoe PDG zany. Tsy misy hoe politique fanarenana ka ino ka ienonao le ministre manazava hoe izao no lalatsika
izao no ataontsika takany tamin'izany andro zany atao hoe Rakotovao Razakaboana, Pascal Rakotomanga, Pierrot Rajonarivelo, des vrais Argentins qui expliquaient, qui faisaient des cours magistraux na magistral. Manazava ny hoe zao ny politika ary tadidio fa tamin'izany andro zany mba voatazotazona teo le parité. Fa ty isan'andro de tataka. Ny volamena le fary de miverina makaty de tsy fantatra misy ohatran'izao de lasa ohatran'izao. Zany hoe mitombona ary tena azo raisina sady mitombona ny observation'le ranamana hoe tsy ray na roa tena mba dominen'ilay samy-merina kosa le resaka vola sy ny resaka pouvoir rehetrarehetra mihitsy hoe tena raha vao misy ny tafika de anylaisany, misy ny vola de anylaisany. Fa zay lesy didiny heritra draba. Anay ka raha ataonareo tohatra fiakarana fotsiny zalay. Tsy aminakay zany hoa. Tsy aminakay, va voir les autres, nos frères et tout ça. Aia moa zalahy, mba mahazo ministère antena ministry ny sport. Faly re manafy boaka Manjagara, ministre za. Ka nareo Tanarivo ao ihany zany no tena karana amin'ny raha ty io zareo. Non, tsy zanaka Antananarivo no manavakavaka tena diso tanteraka zany, tena diso na iza fa andana mba teneno ny mpiara-monina sy mpiara-mipetraka hoe antsika zany mba manana intellectuel ihany. Ary tena manana ny zanaky ny faritra. Manana olona intellectuel maro ary tsy afena fa sompotry ny raha ohatra ianao mety mahita fotsiny ianao misy zanaky ny faritra hoe miasa any amin'ny NASA any États-Unis e. Olona Van de Gogh alohan'le olona mandeha satria tsy valoriser les compétences. De aveo lasa amin'ny olona le olona zay vao hoe zao. Ohatran'izay manko le teneniko hidirantsika amin'le lohateny faharoa teo tsy manitra fa lasa vao mamerivera. Marina loatra le constat hoe fa de tena tsy misy afa-tsy isipy io Toutes les promos et bons plans de votre catalogue sur carrefour.fr ou sur l'application. Tsy misy afa-tsy isipy io any tena manam-pahaizana amin'ny tanàna e. Fa de tsy manana any amin'ny tafika any ve de tsy misy ingénieur ana travaux publics e. Any amin'ny génie civil any. Fa ohatran'ny hoe zany PDG zany ny tompony io ino izy teo io travaux publics io de io no napetraka. Olona expert amin'ny resaka décentralisation. Hita mihitsy hoe tany raha metaka na de nisy fotoana ela nandrasana nanaovana an'le zavatra ary hita mihitsy hoe misy tsy fifanarahana tamin'ny nametrahana an'io gouvernement io. Mazava be. Misy deal tsy mifanaraka ao, misy deal mifampisintona ao. Oui, akamakamo. Tsy hitako le compétence an'le ministre an'le travaux publics mba hampatonga azy ho ministre ny travaux publics. Tsy hitako ny compétence sy aptitude an'ity ministre ny finance mba hampatonga anazy inamovible. Tena marina. Zay zao miteny anareo. Na inona lazaiko. Hita mba ino kosa mba hitako hoe mety. Ningia Benjakely.
Miala tsiny fa zay ny fiantsoanay azy satria izy somary fohifohy zay na dia illustre personnel zany izy personnalité en matière de magistrature Benjakely ny fiantsoana azy eo anatrehan'ny iny izy teo amin'ny fiangonana sy ny karazany dia nanenarana reo adiniko fa dia Benjakely ministre ny justisy ka mahita hoe mety mahita hoe mety teknisianina nandraisana amin'ny Benjakely zany amin'izao fotoana izao dia hoe miangavy ny filoham-pirenena hoe Andriamatoa filoha allo avoka ireto gadra politika reto sao dia hanahirana antsika satria ny zavatra tokony fantariny ny opinion tokony ho fantarintsika vahoaka dia zao inona ny klema ary inona ny toetra tsara amin'ireo ministra vaovao reo misy be klema be reo a misy be kitro marolatra be enjana no iarety a mbola ho avoakantsika eto zany enjana no iarety nialy arety dia niditra indray arety de fa raha ohatra ianao hiresaka an'izany Benjakely zany tena olona mivavaka zany tsy mbola na iny tazomy maintimainty azary gaga hoe fa naninona ny takonan'ny abenja tao anatin'le toyan'le baiboly fa naninona raha natao hita maso hitapoky hitam-pirenena takan'le eo amin'ny fitenenana ao anatin'ny soratra masina hoe aza atao any ambany fandriana ny jiro manazava tsy fanao zany fa tokony nampisehoana hoe ity aho mpanompon'Andriamanitra matoa tonga eto dia Andriamanitra nandamina ny toerako teto fa raha misy olona mivavaka hoy a dia mba raha misy olona telo fantatro dia mba faefatra ny abenja Benjakely eo nasahiko miteny hoe inoko zany fa iangavo filoham-pirenena Andriamatoa Benja hoe ary mahatsapy ny abenja raha ny tena marina raha olona tena mivavaka tokoa izy ka manompo an'izany manompo an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa tonga ao indray izy dia lasa mivadika indray le Andriamanitra Andry Rajoelina indray notompony fa tsy marina izy tokony apetrany zany hoe miandry koa zany tsika za miteny hoe tena mety ho ny tenenako an'izany tsy tsikerana ny Benjakely fa au contraire hoe na ny opinion ara d'accord hoe miangavy ny Benjakely miteny an'ny Andry Rajoelina hoe monsieur le président metimety amintsika kokoa ny mamototra ny reto gadra politika reto indrindra reto mpanao gazety sy tompona gazety reto no zay no mitazona azy satria raha sanatria misy zavatra mitranga matimaty eo sahirantsika ireo fotsiny fa voatery marchandenany voatery negosienany momba ny malamy momba ny mahery-lanto na fampidirana azy hopitaly ary voatery nafenina hoy fa ny olona tsy manaiky an'izany hoe ny zanak'olona ve fantatry ny olona ireo fa gadrainao tsy amin'ny rariny misy andrasana zany misy olona manana toetra tsara aho pozitiva aho za kosa aloha mbola tsy nahita an'izany hoe mbola tsy nahino an'izany hoe iny Benjakely zany ka hoe mpijangajanga na mampirafina hoe totakely non tsy tena anisany hoe olona incorruptible izy ary manana fitondran-tena endrika ka inoko fa afaka hiditra ao anatin'izany hoe monsieur le président alao mba izay autrement rava daholy ny parcours evangelika tao anatin'ny tsy haiko izy iny enina amby enimpolo taona tao anatin'ny enina amby enimpolo taona na tsy haiko niainany Andriamatoa Benja raha iza moa naran'izy iny fa adiniko zay ny amin'iny aloha andefa hira ray fa mangetaeta be mihitsy aho tsy azoko miantona hoe inona mahatonga an'izany rehefa ataontsika hira-pivavahana foana n'andro satria diadiantsika ho amin'ny Benja satria na inona lazaina naman'izy
dia alao entina ambavaka momba ny benja satria ho mafy ny combat ny tenen'izany hoe monsieur le président alao avototra reto ary mingavy re ataovy ny amin'izany tahoara. Eny azy a hiditra amin'ny lohateny manaraka tsika hoe anisan'ny vaovao nabe-piresaka be ny ankoatra ny gouvernemanta zany hoe gouvernemanta iny mbola iverenantsika iny a satria miandry zavatra kely fotsiny a dia ho resahantsika. Naresaka be le resaka colonel Ramboasalama izay araky ny fantatritsika député Timy izy taloha ary anisany hoe mpanohana ny tolona akaiky an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nivoaka tsy fantatro reny na vaovao hoe marina na tsy marina na fake na ahoana fa hoe
Ny araba n'Andriamatoa Andry Rajoelina, Andriamatoa kolonelina zany, Ramboasalama, Emilien, ary nametraka feo ihany koa firariana hoe vonona IRS. Nivoaka tamin'ny Facebook zany, tsy fantatro na fake na tsy fake, na marina na tsy marina, fa tsy manakana antsika tsy hanao fanadihadiana. Averiko kely ny tantara. Raha misy olona tena hoe nanambitana, nanana olona sady votom-ponoana no feno fanetretena sy tena feno fitiavana, ary tena tonga hatrany amin'izany atao hoe adoration zany mihitsy ara. Tsisy olona nanana olona maro afa-tsy reto olona roa reto tao anatin'ny politika raha ny fantatro. Olona maro dia Andriamatoa Ratsiraka Didier rehefa tonga nanomboka tany amin'ny 75 570 tany. C'est comme si c'était le Dieu vivant. Ratsiraka Didier zany. Tany bogosiny lava no marin. Tamin'izany. Tsy nisy olona nahazo mpanao politika sy olona tena hoe votom-ponoana amin'ny zavatra atao ary tena mivavaka ho an'izany hoe mivavaka mihitsy amin'izany atao hoe Marc Ravalomanana zany tany amin'ny taona 2000. Ka izy zany fanitsy nanakana ny lalana sy fahatongavan'izany olona zany ho tonga amin'ny fitondrana dia nidona tamin'ny rindrina. Tsy n'importe qui ny olona nanodidina an'izany Ratsiraka Didier zany. Tsy n'importe qui koa ny olona nanodidina an'izany Marc Ravalomanana zany. Zao ty zany tena ny aretina tsy itovizan'ny Marc Ravalomanana sy Ratsiraka Didier dia ny fahaizan'ny Ratsiraka Didier PSNM mitazona ny relation-ny maritra amin'ny olona manodidina azy. Hainy tsara ny mifandray aman'olona na dia izy le somary dictateur kely iny ary. Hoe tena dictateur andao zay mihitsy. Hainy Ratsiraka Didier tsara ny manaja olona. C'est pas le genre de personne où andehanao tu vas me faire ceci, tu vas me faire cela. Fa vous. Zay olona mikotoye anazy. Vous. Ianao. Ary napetrany tsara moa hoe olona vitsy no mifanohela amiko. Any le olona ka na dia misy ara le contrainte, na dia misy ara le menomenona ao anatin'le zavatra atao, dia tratran'le fahanajana, tratran'le fahalalam-pomba dia milefika sy mitolefika ho azy. Atao amin'ny ilana. Naiza. Masoko ny nahita tany Moraranokirao, tany amin'ny Kiraoma.
Rehefa mivoaka fotoana helikoptera ngia. Marcel Landreva, ministry ny défense izy tamin'izany. Miaraka tamin'ity ngia Marc Ravalomanana. Eo masom-bahoaka. Ialahy ve le ty tsy mahalala mafana soro ny palitao alahy. Tena miratra ny voamaso. Avokoa le ray tsy mahalala ninina hoe iahoana Landreva zany de nasoro ny palitao. Le ry ny te hanala lobaka, ny te hanao lobaka. Tonela le bandy. Tonela le olon-dehibe. Général Kitana efatra sa telo tamin'izany. Tsy olona ray na roa nataon'ny Ravalomanana ela. On va dire détail zany. Fa izao izay toetra Ravalomanana izay dia nolovain'ny olona manodidina azy rehetra. Averiko. Tsy mahita anao ka hoe olona miaraka amin'ny niaraka tamin'ny Ratsiraka Didier ka manopaopa olona fahatany zany. Tsy misy zany. Ka hoe mandeha manohatra botolo zany. Tsy tia kano, tsy tia kano. Tsy tiako bika, tsy tiako tarehy. Tsy misy an'izany ny olona miaraka amin'ny Ratsiraka. Taloha. Na tamin'ny fahavelony na amin'izao ary. Tsy misy an'izany. Tsy maintsy manao fanadihadiana tsara. Ary tsy misy an'izany hoe olona tsy tiako bika, tsy tiako tarehy zany. Fa rehefa marina de rehefa diso de diso. Fa ilay toetra mamingavinga olona dia nolovain'ny reto mpanaraka an'Andriamatoa Marc Ravalomanana jiaby. Tsy misy olona ka tsy voavingavinga. An'ireny le mpanoratra amin'ny Facebook ka hoe mpanohana ny Ravalomanana. Misy vitsivitsy namako miresaka amiko ireo mahalala fomba manaja olona tsara. Ary na ireo raha vakivava miteny hoe tena mba mezaka ihany zay, manitsy an'le rony fa io tsy resaka culture zany hoe André Rakoto. Iza no ampenarinao an'izany hoe ny culture amerikana zany tsisy io, tsisy hoe tiona voa. Aza mana mpianatra olona zavatra diso eo anao na izy eo ilay eo anao fa tsisy ampenarinao an'izany eto. Io le izy. Vingavingaina daholo zay menga rehetra. Tsy misy efa miezaka zay mba mi-convaincre an'le rony mba manitsy an'le rony ory namana ao anatiny. Torak'izay koa ny ato ambadika. Raha misy olona hoe tena manana olona mpamingavinga olona ao anatin'izany hoe fitondrana manambanimbany olona de amin'ny aty amin'ny Andry Rajoelina. De lovain'le olona mpanaraka azy ray manontolo zany. Aiza ve de ny ekipan'ny Andry Rajoelina indray no miteny hoe ambany be le niveau. Tsy mivoaka ny resaka ambany be ny niveau raha tsy nanomboka tany amin'ny 2009. Ataovy nefa rehefa ndanjalanjana fa raha ohatra tsy amin'ireo olona telo reo teneniko reo, izy amin'ireo tokoa ny tena ambany be ny niveau. Nanomboka tany amin'ny 2009 mivoaka zany hoe tsy ampy solaitra. Zany hoe misy zany
tena toetra tsy mendrika entina ao anatin'le fanaovana politika. Anika any amin'ny vahoaka ilay izy lasa lova. Tsy fantany akory hoe izaho ty ne ka ny tolona ataoko mihitsy mipotika amin'ity zavatra ataoko ity. Isakin'izay mahita, isakin'izay miolona menga dia efa avalo-po. Tran'izay mananina kely, za mbola tsy manana fanadihadiana momba ny ohatra hoe gasikara zao. Vao menga kely na gasikara avahany tonga dia po! Atontony! Mety manakana fiakarany dady eo fitondrano io. Tsy misy fanadihadiana akory hoe ahoana nahoana za manadihady aho zao. Oy! Tsy azoko atao no miteny hoe ahoana no ataona amin'izany, nahoana no atao amin'izany, fa tous les moyens sont bons pour voir hoe aiza tokoa ny asian'ity gasikara ity ny tongony. Ary tsy afenina anareo fa efa niantso izy. Zay ngamba ny vaovao ifakizarako aminareo. Efa niantso izy, fa za moa mbola niteny azy hoe mieritsereta tsara aloha. Zay vao miakatra eo amin'ny fitondrako, eo amin'ny fandaharako. Satria raha miakatra eo amin'ny fandaharako ianao, tsisy mahazandroko anao na indray aza, fa tsy maintsy ny fanontanian'ny vahoaka ranoray sy manelingelina vahoaka ranoray ao anatin'ny sain'ny vahoaka no anontaniana aminao ary mila valiny mahitsy ka na ianao potika ny vahoaka avao na ianao tafa. Ka mieritsereta tsara aloha. Misy an'le voakan'ny gouvernement iny koa moa zany, fa raha ny eritreritran'ny rahalahy zany Zandry sy Zoky dia tokony natao androany lahy dia atoandro. Tsy voahomana ny publicité momba an'izany na ny manodidididina an'izany, satria ity olona saina efa olona tafiditra lalina ao anatin'ny politika ka asa angaha amin'ny herinandro na amin'ny tapa-bolana any fa efa niantso izy hoe vonona Zoky, hoy izay mihitsy ny teniny, vonona ozy izy hamaly ny fanontanianao rehetrarehetra. Mieritsereta tsara aloha. Za miteny azy io hoe mieritsereta tsara io koa, mbola tsy ampy ny élément eo ambonin'ny tanako, ahafahako mikarakara tsara sy miserine tsara, ahampahafa-po anareo rehetrarehetra amin'izay fanontaniana omena azy. Dia ireny zao renin-kahiny gasikara ireny. Tena ataontsika mihitsy zany, tena ataon'le vahoaka mihitsy zay anosehana ny gasikara hoe ndana miara-miasa amin'ny Andry Rajoelina. Zany anie ny dikan'ireny. Tena mitombina ve le gasikara tena hoe za zany manao paranteza, tsy miaro amin'ny gasikara azafady alao hazava tsara. Fa ianao miteny io ve hoe gasikara miara-miasa amin'ny Mamy Ravatomanga, tena misy proof ve zany? Misy proof ve zany, tena misy proof ve zany zavatra avancenao zany? Fa ny zavatra tsy fantatrao dia zao. Indirectement ianao manosika an'le olona dia gardenao hiaraka aminao le olona. Le olona mbola tsy fantatra manana ny entana sa ahoana. Tsy fantatrao le ressource financiairany hoe avaiza. Tokony sao dia afaka manohana an'le dispositif ahafahana miaraka amin'le hoe Ndao Ravalomanana ny tohanana. Tokony misy phase de négociation ohatran'izany aloha miainga. Tsy voatazon'le patron politika izay devant eo amin'izao fotoan'izao ny olona manodidina azy na izy tena ny hoe andao aloha ifampiresahana ity gasikara ity, parce que effectivement dans la politique actuelle là Antananarivo, il devient de plus en plus incontournable. Force est de le constater. Matoa ianao tezitra amin'ny daholo manoratra aminy amin'Arivo, mamely azy. Dia dikan'izany tsy zakanao ny dôzy
ny zavatra entiny. De posehanao mihitsy le olona indirectement akary amin'ny camp ilana. Tatazany Andry Rajoelina fotsiny ozy Andry Rajoelina tsy reto tena very, zany lazainy reto fa verina. De reto izy miady an-trano. Raha ohatra zany admettons que Gasikara tsy miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Miady an-trano reto verany reto izy. Isan'ny afa-po izy amin'ny faly. Andry Rajoelina. Satria ianao vendrina. Tsy mieritreritra ny stratégie isaky misy olona mitsangana. Ka tado tafy idepasy ny dada de kapao. Nefa olona mety azalaina hiara-iasa tsara hoe andao rangamba ny cause aloha alefa ny émissaire. Lesy girivo mba resao lesy Gasikara hoe ahoana ny tena fantena io bandy io? Ahoana ny tena fiaingana io bandy io? Inona ny azo ifanarahana? Drano ny politika. Inona ny azo ifampiresahana ampandrosoana amin'ny firenena? Sady mba manana projet tsara lery. Mampiteo fa sady mampitombo ny dénominateur, mampitombo ny saosy hohanina. Mampihena ny saosy hohanina. Zay le filozofia. Piteo. Atosika ao le olona indirectement. Inona ny ifandraisan'izany amin'reto hoe nanana olona betsaka. Tena nanana olona betsaka zany Marc Ravalomanana zany. Tao Ry Olivier zany, tao zany betsaka e. Ny alapa e, tena alohan'ny bandy ny alapa. Tsisy ny fifanajana. Ary tsisy le valorisation an'le zavatra le effort entina ao anatin'le izy. Le effort entina ao anatin'le tantara. Tsisy ny fisaorana hoe misaora ny am'izao. Ny colonel Rambosalam. Tany amin'ny taona 20 sy 20. Tany amin'ny 20 de efa tokony nahazo général fantako tsara. Zany colonel Rambosalam zany. Fantako tsara aho. Ary fantatro tsara ihany koa ny fidélité zany tamin'izany atao hoe resaka Marc Ravalomanana zany. Fantatro tsara. Mbola vao lentinao zany olona zany de efa mifandray tamiko. Ary zara raha maintso azy de ataoko hoe tonton. Ho anareo zay tsy mahalala hoe mety hiteniteny foana. Raisiko ohatran'ny tonton olo izy mivady. Akaiky aho fantatro tsara. Tany amin'ny taona 9 sy 20. Tany amin'ny 9 sy 20 aloha 7 sy 20 de efa tokony niakatra général colonel Rambosalam, colonel Pla. Tsy nomeny Marc Ravalomanana. Okaloha lesy. Teny azoko okaloha lesy. Tonga ny nangi-didiny 7 sy 20 ao anatina conseil des ministres catastrophique. Amina ambiance tsy fantatra intsony tamin'izany. Zay vao nampiakarina teny amin'ny état-major no sady nomena général colonel Rambosalam. Niezaka niaro an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tao anatin'ireny le tena kanenjinenjiky ireny.
Ary sahako aza milaza aminareo fa ny alina alohan'ny vadian'ny Kapisaty mbola nisy fivoriana lehibe teny Soanerana teny. Nisy colonel maromaro tao tompona commandement. Colonel Lambosalama no nitarika an'izany fivoriana izany hiarovana amin'ny Marc Ravalomanana. Lavaian'ny vadian'ny Kapisaty tao anatin'izany fivoriana izany ny tenako nanatrika an'izany. Vita moa fivoriana dia izaho mbola nijanona kely dia niteny azy hoe tonton, tandremo ianao aho fa tamin'ireny olona roa misy olona roa tamin'ireny le teto ireny, misy mpamadika ireny. Tonoko tamin'ny moa ny anaran'ilay olona tamin'izany fa général kintana hoe 4 izany olona izany amin'izao fotoana izao. Fa tandremo ny hainao, aza mitsifana be ianao rapitso. Io le sozy izy zandry rehefa maty dia maty, fa tsy azo omena ny totakely ny fitondrana, tsy azo omena ny jilamboto ny fitondrana. Tandremo ihany aho fa izaho tsy mino hoe mbola tafajanona eo izany Marc Ravalomanana. Ataonay izay hitazomana azy izy. Dia iny ny Kapisady mivadika amin'ny maraina dia tadidinareo ny tohiny. So tiako ny tantara. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy meny ary rejeté, tsy nireconnaissavany Conseil des ministres alohan'ny farany nomena ny namezana promotion en grade de général ny colonel Rambosalama. Izany hoe na dia nahazo général ary izy dia tsy nitondra an'io grade maha-général azy io vao tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Jereo tsara izay ny revera voalohany. Na maha-général azy ary tsy azony. Rehefa nandeha ny tolona hamerenana ny Marc Ravalomanana, colonel Rambosalama. Anisan'ny voasambotra teny Ivato tamin'ny coup d'état. Ary anisan'ny voadaridaroka ary anisan'ny nitady kirarony ihany koa. Raha izay no lazaina azy. Tsy fantatry ny daholo be manko izany. Ny hamerenana amin'ny Marc Ravalomanana ihany izany. Députation mandany vola maka-reny angalana ny faritra faefatra, circonscription Antananarivo faefatra, lany député Soamantsara Timo. Tsy nisy nanerera raha avy any Marc Ravalomanana. Eny an-dalambe izy maheno ianao tsy candidat Timo Matsony ao amin'ny 4e arrondissement. Petranareo amin'ny plasin'ny colonel. Tsy mba député niratra ilay olona. Fa raha izany amin'ny plasiny tena tonga dia mba sanina baovy. Ela handray dia ataoko mahalala ela manomboka andrano. Firy taona tao anatin'ny fiainako ny sakra ho an'la. Firy taona tao anatin'ny fiainako ny sakra ho an'la. Ary ny zavatra tsy fantatrareo vahoaka, tsy fantatrareo manoratsoratra ireny, dia nisy ady hevitra
tsy ny fanarahana. Ary hoy colonel Rambosalama tao faravoatra tsy mety zany, monsieur le président. Izay olona miteny an'izay tonga de raitsy rivo varavarana lasa la mandeha tsisy lako an'la. Tsy olona ray na roa nataony Marc Ravalomanana zany. Tsy afaka mamaly ianao, ary tsy afaka miteny ianao hoe tsy mety zany monsieur le président. Fa vao miteny an'izany ianao rivo varavarana, ndalina mandeha tsisy lako an'la. Colonel tokony nataony Marc Ravalomanana zany. Ndalina mandeha tsisy lako an'la. Tsy olona ray na roa antitra hatran'izany. Mbola velon'ny colonel iny anontany hoe marina ve zany satria ndalina mandeha tsisy lako an'la. Zany ve ny olona hitondra firenena? À la limite Marc Ravalomanana, izay ny toetrany. 70 taona mahery izy, tsy azonao ovaina an'izay izy. Fa isika mpanoratra an'ireny, jereko zany zalahy le manoratra, le mikritika ny colonel, mpamadika. Zaho, mba marina ve tony vaovao tony? De mijery. Tsy hoe mba fantako daholo zalahy. Toy hoe mba inona vitan'ny tompobany tony tao anatin'izany hoe tolona anongana ny Andry Rajoelina. Mampiteny an'le BDM, amin'ny teny frantsay io, bordel 2. Inona vitan'la mihoatra vitan'ny colonel Rambosalama ka fa ala mikritika eo hoe mpamady. Colonel Lagasy. Tena mialatsiny, mialatsiny. Jerenao, olona tsy mahasahy miseho akory hoe ino mba ndeha hidiny eny Analakely, ino hidiny eny amin'ny 13 mai, fa ary amin'ny salon arimo manao politika dia manao masturbation intellectuelle d'otrany hoe tolona ve? Dia monsieur permettre aty amin'ny Facebook manao kritika sy mananina an'le olona. Tsy niantra taminao no nahazo an'le olona dia eo vao hoy ahoy. Adalandry Vivaty miataka bonheur. Ozy Vivaty hoe za kosa baina tsy atao an'izany. Za ve manompo an'la dia za ve nompopain'la. Mba manana ny hajako ana ozy Vivaty. Dia la fantatro ny parcours-n'la fa tsy mamely ala dia za indray lazainy lafadondrona. Any an'io zavatra io hoe. Le olona second couteau, le olona tsy mpitolona hoe tena anona indray no manao maivava be takon'iny. Zao teneniko anareo. Nomena atsy ve colonel? Personnellement non. Tsy amin'ny médecine colonel mihitsy. Tadidiko tsara no mbola veriko aminareo tsara. Rehefa nompopainareo lalatiana. Rehefa avy nigadray ny Andry Rajoelina tao anaty violon massisy tao, mbola nompopainareo. Dia aiza izy zao? Sady vatsika. Efa tokony azona alaina namana. Anapotehana an'ity. Izy lolo moa sy any fa potika ho azy tao. Fa anatin'ny histoire. Lalatiana ve naongana say Andry Rajoelina. Tediavinareo, iza ny tediavinareo aongana. Za moa mijanona amin'ny mampanao gazety ahy. Iza ny tanjonareo Lalatiana ve naonganareo say Andry Rajoelina. Inona ny tanjonareo amafahanareo mametraka ny dadanareo. Inona ny tanjonareo i colonel ve mpitehana. Dia potika ve automatiquement i Andry Rajoelina amin'izay. Mba misainareo raha olona manao zavatra. Tsy tokony hoe atao mihitsy ara izay heverena colonel.
Oui, tarainy colonel indray no painareo. Ohatrany hoe navita tolona ny ohatran'ny colonel nareo. Nefa le olona rehefa nigiada taria ananina taria. Rehefa nigiada tao izy nisy nanampy anareo. Rehefa nigiada tany Imeritsiatosika zany Fetson Rakotandrenindriny zany. Mba nisy nanampy ve nareo? Haiko tsara zany ka zany satria olona akaiky anahy zany. Inona nidiranay amin'ny afera antime? Koe migiada zany le olona de ianao ny voatery manampy satria le olona namana. Fa rehefa namana mpanao politika miataka daholo. De rehefa mivadika le olona aveo tsotra be aminazy menakavy manoratra mpamadika zao. Inona nataonao tamin'ny olona io tao anaty fahasahiranana? Mba nametraka an'izany fanontaniana zany ve nareo? Traversé désert le olona nametraka fanontaniana ve nareo mba inona tokoa moa mba nanampy antsika ny colonel? Colonel hoe tena rehefa nataoko ny kota ireto tsy namana. Sokatra ny varavarana ary ambadika baibay hozy colonel. Io daholo vao taitra. Lasa ny olona ny jokera. Kenao manary jokera ao anaty ramiko. De hamono karatra ianao midonga de jokera no narianao. Nefa anao tsy mamono. Adalàna izy zany. Impirimpiry rakoto malala fleury menimena ore olona e. Mamay be ne ato e. Tsisy mindre aziro nareo menakavy. Rehefa lasa fleury rakoto malala zay vao hoe mpamadika. Azafady e. Nareo nefa ela mivadika. Nareo nefa ela mivadika tsy heritaona na roa taona ny tarainako teto. Misy mindre aziro ve? Rehefa aveo tsotra be aminareo mpanao politika gasy. Zao gasy. Foronina daholo de atrangaty manorana momba ny Ramanambitana. Olona tokony alaina namana. Hoe io fa mety havitana Antananarivo io. De vao metsika kely kapao. Tsy zany re olona fanaovana politika. Tena ialako tsiny aminareo ary fonako mety ho diso aho. Fa eno tsara tonga lany tsara ny sofiny. Maheno nareo mitaraina le olona. Tongava ho aminy. Na de biscuit 16 petit beurre anankiray fotsiny ary nentinareo. De fa milamina le olona. Hoy le mpitandrina kena mivady zay. Resaka io. Raha ny fotsiny zao mpanaraka eto ny totaliny. Tokony tsisy olana mihitsy na izany ny avoka zany. Tena tokony tsisy olana mihitsy zany raha ny tena marina. Mpanaraka anay eto zao ny totaliny. Mahatratra amin'ny 35 000. Manao virement na 50 centimes nareo. Tonga de alefanareo any amin'ny avoka. Tonga de vita. Vita daholo ny procès. Courage mihitsy. Fa problemanareo hieritseritra nareo menatra nareo hoe andefa 10 € ohatran'ny mamenatra be zany. 10 € fotsiny ve nalefahany ohatran'ny tsy manana an'izay le économie d'échelle zay tsika hoe raha mandefa atsika anie Loranga, on va bouger. On est 30 000, on va envoyer 1 €. C'est déjà ça. Marina ny teny pasteur zany. Mety za tokoa angambany tsy mahay manazava an'ireto olona reto. Ozy le olon-dehibe zay hoe ny erikefika mahatondradrano ozy izy. Zay le izy. Tsy haitsika no mitazona olona. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe za fotsiny zao, ndre za fotsiny fa izaho. Inona ny réputation tsy azoko? Inona ny opa tsy azoko? Tsisy vola miditra amiko ty nanao irery.
Vadika kely atao ambadika aho. Afindrako ny tongotro. Ahodiko ny saiko. Possible mety mahazo vola. Oy. Ka inona ny tanjony? Rehefa navotana an'le firenena sa le vola? Rehefa tonga ny akamely mety vola. Satria nareo raha tsy taitako. Za koa no andeha hanao sorona aminareo. Oui. Firy taona zay ry dada nitapatapaina nampianarin'ireo olona izy. Izy le vadiko zay. Lany andreo anao izy. Rehefa tonga tokoa tiany tokoa. Efa alefa ane zany lanseko anareo zany. Tsy dia mitranga tokoa. Zay vao hifanomety iny. Mazava be ny colonel. Tsy za mihitsy ny mety iny ny colonel. Au contraire aza za miteny ataovy. Amizay tsapany tsara ny angidiny. Tsapany dala tsara ny angidiny amizay hoe élément teny ilaina ane zany colonel zany ao anatin'ny tolona. Aza adino fa miaramila foana iny. Le tolona tsy mandeha. Le élément fondamental anao no roahanao. Le izy mahalasa saina izy hoe ty manko lasa fa saiko tam'ty zany tam'zahako niomana teo hoe ahoana tokoa moa ny raisonnement mafia. Ny raisonnement mafia dia mifampizara secteur. Ty secteur ty an'lahy, ty secteur ty anahy. Mifampiresaka zany. Misy mifampiresahana any ambadika any. Araky ny teneniko foana hoe ny fifidianana législative iny tsy milaminy. Fa vitan-dàla zarazara hoe ato ty anana. Fatana lesy. Velo mahafinaritra. Sambo tehin'Andriamanitra tsika menakavy. Veloma tompoko.